vokatry ny fiara-miasa ny solo-mavombahoaka Naivo Raoldine sy ny Jirama ary ny mpiara-mombonantoka tsy miankina dia afaka manao fampidirana herinaratra any antokantranony ny mponina eny Soavimasoandro boriboritany fahadimy manomboka izao. Toy jerentsika ary ny fanadidina. Ety amin'ny siten'ny mamba Soavimasoandro no misy atsika alina tsy mahazatra ny alina sabotsy 20 meteo satria dia misy ny jiro izay nanazava ny lalana tety. Olona namarika fa efa tonga ny herinaratra ny ety atoerana raha toa ka ny natao anatin'ny aizina nandritra ny 15 taona ny mponina. Ny fiara-miasan'ny solo-mavombahoaka Naivo Raoldine sy ny Jirama ary mpiara-mombonantoka avy amin'ny sehatra tsy miankina iray no nafahana nametraka ny andrin'ny jiro sy ny transformateur amatsy herinaratra ny tokantrano ety atoerana. Zao moa atao hoe takariva di mamba Soavimasoandro ety avekoany tongavandrena tokolo mahita tatamity kasety ny etape 20 taona ny aina natao anatin'ny aizina ny cité mamba Soavimasoandro. Teo moa zany dia nitady lalana izay hitanareo amin'izao fotoana zao fa vita soamatsara izy. Nininy ariva mihitsy tonga eto miaraka amin'ireo namana sy ny rehetrarehetra satria izay tonalo dia andro tonalina dia alina mahita an'izany. Betsaka mbola fampandrosoana takina ty amin'ny boriboritany fahadimy io tsy anavahana an'izan'izy. Betsaka ny fampandrosoana mbola takina eto ka dia eto adobolaza ny matofoloa milasa aminareo vahoaka fa amin'ny herinandro any ahako dia eo amin'ny PDS voavoana Antananarivo eo amin'ny ministry ny atitany fa tsy tokony atao fialokalofana politika tsony amin'ny boriboritany fa tokony hidina ty amin'ny boriboritany ny fampandrosoana. Nidina teny atoerana nitokana tamin'ny fomba ofisialy ny fahatongavan'ny herinaratra ety atoerana moa ny solo-mavombahoaka mivady na tsiaro ireo tokantrano 200 trabona nandritra ny tondradrano misy teto amin'ny fireneny ireny ny sampana sosialy fanantenana eo anivony antoko 5 ka nanolotra sakafo noho ny fahatongavany fety amin'ny Pentecoste. Nitondra izay vary sy laoka efa masaka dia nitondra koa izay io ranom-boankazo miaraka amin'ny voankazo izay omenay ezanay omena ny fianakaviana eo amin'ny 20 eo tapitra omenay daholo ny eto amin'ny cité mamba dia misy ihany koa ny tanàna imamba. Fantatritsika tsara satria nandihy fotoan-tsavitra ny mponina teto mamba traboina daholo izy rehetrarehetra ka izay ao anatin'ny fanantenana dia tsy hoe manao kely tsy mba mamindra koa fa sahana an'ireny olona sahiran'ireny izay ka izay indrindra no antony izao etsika ataonay izao. Iray monja ao anatin'ny fampandrosoana mbola ilainy boriboritany fahadimy ity fampidirana herinaratra teo anivony tanàna ny mamba ity hoy ny solo-mavombahoaka Naivo Raoldine. Fotoana izao izy raha nanentana ny PDS vonjimaiky ny tanàna sy ny ministera ny atitany mba hiara-iasa amin'ny solo-mavombahoaka ahafahana mamantatra ny tena filan'ny mponina ifotony sy anatanterahana izany.